Alatsinainy fahatelo amby roapolo ny volana oktobra 2024 dia amin'ny fifaliana trano tomboky lasy tomboky vavy no izy diana ny tokantranonao tonga soa tao anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao ny MBS miaraba tompoko vaovao ny fampelezan-kevitra ary no anokafantsika avy hatrany ny fotoana tanàna maro no nanohizan'ny kandida Marc Ravalomanana laharana fahadimy amby roapolo ny fampelezan-kevitra androany toy ny tao Sahambala, Vavatenina, Fenerive-Est, Soaniranyvongo ary Mahavelona Folo Pointe. Fa omaly kosa dia toerana manodidina ny faritra Analamanga toy ny tany Alatsinainy Bakaro, distrika Andramasina no notsidiany, notsindriny mafy nandritra ny lahateny tao amin'ity tanàna ity ny resaka tsy fandriampahalemana izay tsy maintsy averina azafady tompoko ny fandriampahalemana izay tsy maintsy averina rahantsika avetrany ary ny tsipirian'izay. Ny zavatra ataontsika dia hoe maika dia maika dia maika anangana firenena vanona ary raha anangana firenena vanona tsika voalohany indrindra amin'izany tsy maintsy amboarina aloha fisainana, amboarina ny toetra mampanahy ary indrindraindrindra amboarina ny fiainana miaraka amin'ny mpiaramonina rehetra. Ny malagasy aloha Madagasikara aloha zay vao hafa dia izay no anamboarantsika ny lalana. Manao lalana zany zavatra tsy manavian-dady zany. Ity natao hoe manifesto, ny atao hoe manifesto dia famomezan-toky. Manome toky ianareo vahoaka ny Latsinainy Bakaro ianareo aty amin'ny ty faritra ity. Manome toky aho fa ny listy ny famomezan-toky ato tanterahako avokoa. Voalohany amin'izany ozy aminareo teo hoe amboarina ny lalana, asina ny fandriampahalemana, tsy maintsy miverina eto amin'ny tany sy firenena ity fandriampahalemana. Nahoana aza manahy intsony nareo fa iova manomboka zao ny fiainanareo, tsy intsony ny tebiteby, tsy intsony ny aya, tsy intsony ny mpakalatra ny ombonareo any an-trano reny. Mody an-trano daholo amin'izay ny zaza mambevavy matory amin'ny alina. Reo mpitandro ny filaminan'ireo omena fitaovana tena ary fomba toy nireny drone reny tsy misy pilote rehefa tonga dia arina daholo izy misy an'ireny mpakalatra omby reny. Omena n'le caméra surveillance reny. Ary ty ny tena zavatra lehibe, asina police de police mba ahafahana manara-maso ny asan'ny polisy. Misy polisy dia mbola misy polisy eo ambonin'ny polisy. Ny fitsarana manao antsoavo ary milaza voaka malagasy rehetra fa tsy maintsy apetraka eto fitsarana marina ary marina foana. Noho izany tsy misy tsony zany hoe fitsarana itongilana zany. Ka zay navako hoe manana traikefa ary ampiasa fitaovana ary fomba dada ametrahana zany hoe ady amin'ny tsy fandriampahalemana zany. Reo zanaka reo zanako reo. Ary hitanareo tsara fa tsy hoe resaka be fotsiny zany teneniko zany fa nisy zany ny vidy tablie ho an'izy ireo mitovy daholo mba tsy hisy ambony sy ambany, tsy hisy manana sy tsy manana, mitovy daholo. Na me kit scolaire-ndreo tsika ao averiny dady rehefa aza matahotra nareo omeny dady reny. Ijany amin'izay vaovao ny fampelezan-kevitra izay hatrany dia nitohy tany Avaradrano indray ny fitsidiana nataon'ireo solontenan'ny kandida laharana fahadimy amby roapolo ineny Lalao Ravalomanana trano no ny solotena azy. Noporifoiny ireo vahoaka marobe tany an-toerana fa maro ny zavatra vita n'Andriamatoa Marc Ravalomanana tamin'iny distrika iny ary nahitambokany teo amin'ny fiainan'izy ireo izany. Kaominina 4 tao amin'ny distrika Navaradrano no notsidiany neny Lalao Ravalomanana androany dia ny tao Andriapamaky, Ankazondandy, Anosy Avaratra ary Talata ny Volonondry. Velom-panantenana indray ny vahoaka Navaradrano nandritra ny fandalovan'ny neny Lalao Ravalomanana vadiny kandida Marc Ravalomanana tany amin'iny distrika iny. Maro ny zavatra vita n'ity kandida laharana fahadimy amby roapolo ity tamin'ny fotoam-pitondrany araka ny fijoroana vavolombelona ataon'izy ireo teto. Marobe zavatra vita teto amintsika ao anatin'izany fahasalamana. Vehivavy tafizavy zany rehefa atao sezarenina dia natao mamepana fadidiana azy tany amin'ny hôpitaly. Marina sa tsy marina? Tao anatin'izany fanabeazana dia namena an'ireny kit scolaire reny le teneraky entina mianatra tsisy fanavahana fanambonina ambany vita amin'ny président Marc Ravalomanana antsika rehetra zany tsy rovoka mihitsy neny raha tsy 5 taona taty arina. Marina sa tsy marina? Président Marc Ravalomanana dia manangana fa tsy mandrapa
anavitra atsika izy tadodia tsara vasawa tatia fatra tana tavolon'ondry a efa nisy olona nanankarena tavolo baly maro anaka marina sa tsy mariny ianao io ty lalana taty amintsika tia dia tsisy fanamboary nandritra 50 taona zao io fa mody asakazana kitikotiana goudron dia lasa natao pavé hoy aho matsy anao hoe afapito vola novambra président Marc Ravalomanana izy manamboatra lalany ankoatra ny fiainona ny etaetan'ny vahoaka dia nampahafantarina azy ireo ihany koa ny mombamomba ny kandida Marc Ravalomanana sy ny fandaharana asany zava-dehibe ao anatin'ity fifidianana ity hoy neny Lalao Ravalomanana ny fifampitokisana na ho an'ny vahoaka izany na ho an'ny kandida Marc Ravalomanana sika tsy mba manao kobakambava sy manao bela zao fa efa vita ny dada sahady ny ampelantanantsika amin'ny manifesto zay dada maika ozy izy hoe tsy misy andraso fa izay lazaina dia atao ka dia misy matoky izy hoe matoky asika menakavy ka tafaray ve nytisiny manne ary dia fantatro hoe lina sy dodinareo inona no ataontsika amin'ny 7 novambra ataovy miredareda ao apotsika aloha fitiava-tanin-drazana ampy zay nijaliany vahoaka toy izao fa manana fahavononantsika hiasa hiaraka amin'ny dada ka izy ary ilay hotoanana firy ary ilay numéro mbola hotohizana trany ireo fampandrosoana efa nisy teto amin'ity distrika ity ary tsy atao ambanin-javatra ireo tena ilain'ny mponina andavanandro ho hiatrany ny fanomezan-toky mariana mofa toerana efatra samihafa no notsidia ny neny Lalao Ravalomanana androany teto amin'ny distrika Navaradrano dia ny tao Andriampamaky talatan'ny volonondry Anosy Avaratra ary Ankazondandy fanana tanteraka fampelezan-kevitra ihany koa ny avy eo anivony antoko tiako Madagasikara sy ny KMMR ary ny fikambanan'ny zanakidady avy eo Betafo Omaly ho fampandaniana ny kandida laharana 2020 Marc Ravalomanana nisy tamin'izany ny fametahana fisy sy ny fampianarana ny olona amin'ny fampiasana ny bulletin tokana Jessica Miray no mitatitra ny vaovao tsy mijanona ny fampelezan-kevitra ataony avy amin'ny antoko tiako Madagasikara sy ny KMMR na ny komity manona ny Marc Ravalomanana ho fampandaniana ny kandida laharana 2020 anisan'ny nanantanteraka izany ny tao Betafo Omaly ka etsika maro no tanterahan'izy ireo tamin'izany toy ny fametahana afisy amin'ny manamorona ny lalam-pirenena faefatra amin'ny 30 iny nisy ihany koa ny fizarana ny manifesto sy ny bandeau ary ny fampianarana ny olona amin'ny fampiasana ny bulletin tokana nisy ihany koa ny fanaraha-mason'ny birao fandatsaham-bato amin'ny commune Roapolo mandrafitra ny distrikany Betafo ka efa feno avokoa ny mpikambana ao anatin'ireto birao fandatsaham-bato ireto Betafo voalohany efa nazo karaha-pifidianana sa mbola tsy nazo efa mihetsiketsika zany ny sofina mihetsiketsika tsara ny vava mihetsiketsika tsara koa miazakazaka milahatra amin'ny fifidianana efa mety tsara ny délégué fa izao no izy izahay zany zao avy any amin'ny faritra Atsinanana be any dia nanenjika anakaty Betafo satria ozy zalahy enjana anakaty ao Betafo ao dia ilalao rangamba ho jereny zany dia tena niaika zay fa ianareo marina voalohany ka tehaka mafy be voeno ny data ny toy ny fampelezan-kevitra kosa dia ny ao mandoto ho an'ny Rahampitso Ambatolampy sy Ambohibary kosa ho an'ny Alakamisy ary any Antsirabe ny Zoma izay alohavan'ny Diabe na Carnaval izao etsika izao no tanterahina ho fampandaniana ny kandida laharana 2020 fa ihany koa fanairana ny mponina amin'ny fahatongava ny kandida Marc Ravalomanana any an-toerana mbola tsy mivakosa ankehitriny ny olana mikasika ireo kandida 2020 momba ny fitakiana mba hanokafana indray ny lisy-pifidianana ka mety afara amin'ny fanemorana ny fifidianana mihitsy tsy vitsy amin'ireo kandida ihany koa anefa no mitsipaka izany noho ny fanajana ny lalàna efa napetraka hatrany am-piandohana etsy ankilany samy manohatra ny tsy fahatomombanana tao anatin'izao fanomanana ny fifidianana izao avokoa ny ankamaroan'ireo sehatra vondrona sy atoko misy eto Madagasikara
mametraka ayahy ho an'ny olo-pirenena malagasy ankehitriny ny mety sy ny alabato mandritra ny fividianana noho ireo tsy fahatomombanana misy ao anatin'ny listim-pividianana sy ireo birao fandatsaham-bato. Efa nanomboka tamin'ny taondasa nefa no nisy ny fanaraha-maso sy ny fanavaozana ireo listim-pividianana. Efa nisy ihany koa ny fitsiriana nataon'ireo avy ao anivo ny vondrona iraisam-pirenena samihafa saingy ankehitriny vao hita mazava ireo lesoka rehetra ao anatin'izany. Ny mety sy ny alabato sy ny endrika kolikoly ao anatin'ity fividianana ity indrindra no toeriny ireo antoko maro samihafa ankehitriny. Zany 4 bureau de vote 4 brososo mielipatrana tsy aiaia dia tena toerinay amin'ny herinay ray manontolo satria mifono halabato. Manaraka ny finiavana anao kolikoly na any amin'ny HCC na ao amin'ny androm-panjakana rehetra mpikirakira momba ny fifidianana zay efa vaky taraina ankehitriny no ny fendrofendro dia toerinay amin'ny herinay rehetra satria tsy eken'ny malagasy mihitsy izany hoe filoha voafidy n'olombitsy na lazaina fa voafidy noho ny alabato. Hatreto anefa tsy mbola misy ny marimaritra iraisana mikasika ny fitakiany ireo kandida 20 nandritra ny fivoriana ny arahana tamin'ny CENI sy ireo rafitra rehetra mikarakara izany. Ny azo ambara aloha hatreto dia miroso amin'ny fifidianana isika mba ahafahany vahoaka malagasy maneho ny safidiny ankalalahana. Efa nisy raha teo ihany koa ny vahaolana naroson'ireo sehatra maro samihafa toy ny teo anivo ny MDE na ny Madagascar Développement et Éthique izay nanambara fa tsy tokony hemitra intsony ny fifidianana. Anjaran'izay filoham-pirenena lany eo no mandamina sy manarona ny lesoka rehetra tsy nety. Ny teo anivo ny CENI ihany koa efa nanamafy fa 3 volana vao vita ny fanavaozana ny listim-pifidianana raha toka atao izany ary mety afara amin'ny fanemorana ny fifidianana ny fanokafana indray ny listim-pifidianana. Ho an'ny kandida Marc Ravalomanana larana fa 520 dia nanamafy ny tenany fa manaja tanteraka ny lalam-pandrenana ary manaiky izay tapaka ireo ambaratonga maefa mivondrona ao anatin'ny fikarakarana ny fifidianana. Falafim-baovao hafa kosa indray mihoatra amin'ny fetra tokony horaisina avokoa ny fonja rehetra eto Madagasikara mihoatra hatrany amin'ny 8 sy 9 avoeny izany ary olona mbola tsy voatsara avokoa ny 5 isanjato voatazona any amin'ny fonja rehetra manerana ny nosy. Nanao fanadadiana makasika izay araka izany ny avy ao anivo ny Amnesty International ho fanehoana fa tena tsy manaja ny zon'olombelona ny fonja eto amintsika fa sady feno be no maloto ary efa simba dia simba tokoa ny fotodrafitrasa rahantsika vetrany Antsipriany. Taratry ny tsy fanajana ny zon'olombelona ny fiainan'ireo voafonjy eto Madagasikara. Ny ankamaroany voatazona amponja mantsy dia olona mbola tsy nandalo fitsarana avokoa izany hoe ny 5 isanjato. Misy amin'izy ireo no efa nijanona amponja 5 taona miandry ny fitsarana azy. Raha ny lalàna miaro ny zon'olombelona nefa tsy tokony oatra ny 7 ora ny fitazonana olona iray. Tsy misy afa-tsy indroa isan-taona ihany koa ny fitsarana ny cour criminel eto Madagasikara fa ny ankamaroan'izy ireo dia mahantra avokoa ka tsy malalakorina ny fisian'izany mpisolovavy izany aza. Ireo no antony mahatonga ny fahamaroan'ireo voatazona amponja tsy mbola nandalo fitsarana araka ny tatitra avy amin'ny Amnesty International tetikasy iray miaro ny zon'olombelona maneran-tany. They are so poor. They are unable to pay for mahantra ilay olona ka tsy manana fa eto manana afany mandoa ny sarany izay afany maka mpisolovava. Zay aloha antony anankiray ka matetika izy ireny dia tsy fantany akory ny mahasamihafa ny hoe inona moa ny ilana mpisolovava satria efa mahantra izy tsy nandalo fanabeazana izy ary tsy fantany ny makasika an'izay ka zay natonga ny fanadihadiana izay nataonay teto izay nafantoka anay bebe kokoa any amin'ny olona voafonja vonjy maika kanefa ny mitarazoka ela loatra ary matetika aza izany dia mihoatra lavitra noho ny sazy izay tokony nomena azy raha toa ka voatsara izy kanefa ny mbola tsy voatsara izy dia lasa mitarazoka ela loatra ny sazy izay omena azy. Faharoa manaraka an'izay dia
makasika ny eo amin'ny cour criminel satria tsy misy fitsarana atao zany afa-tsy indroa isa-taona ihany eto Madagasikara makasika ny cour criminel ka anisany atao hoe ady zay ataonay ny mba hisiny izy io mihoatra n'izay imbetsaka kokoa zany fa tsy izay indroa isa-taona izay ihany. Tsy voahaza ihany koa ny zon'ireo voatazona amponja fa sady ratsy ny fotodrafitrasa no mbola mihoatra amin'ny tokony ho izy no tazomin'izy ireo, izany hoe mihoatra hatrany amin'ny 9 avoeny, sady maloto ny fonja no tery ary zara raha misy rivotra azo iainana. Tsy misy sakafo afa-tsy indray mandeha isan'andro ary matetika aza mangahazo efa simba. Tsy misy fijerena ihany koa ny fahasalamana. 20 isan-jato amin'ny zaza 13 hatramin'ny 17 taona no voatazona amponja tsy mbola nandalo fitsarana. Raha 70 isan-jato kosa ho an'ny vehivavy ary 50 isan-jato ho an'ny lehilahy. It's not about ranking. It is about the impact. Misy zany ny fitanana amponja vonjimaika zay mitarazoka loatra eto Madagasikara ary mifantoka amin'izay no tena mila vahana. Tsy azontsika atao ny mampitahana Madagasikara amina firenena hafa toy ny Afrika Atsimo na Zimbabwe na Fransa ohatra satria tsy izay no tanjony Amnesty International hoe anao filaharan'ireo firenena. Tsy any loatra le izy fa mijery an'ilay zon'olombelona izay voahitsakitsaka any anatin'ireny fonja ireny ka mila vahana zany indrindra eo amin'ny resaka ara-tsakafo, ny amin'ny resaka fahasalamana ary indrindra ny vokatra izay fitanana amponja vonjimaika mitarazoka zay no tena mila jerena satria tsy misy hoe fahantrana tsaratsara kokoa na fahantrana ratsiratsy kokoa fa rehefa fahantrana dia fahantrana daholo ka zay no tena tiana asongadina sy tena vohitra ao anatin'izy ity hoe inona no karazana fanavaozana na réforme zay tokony ataon'ny fitondram-panjakana na amin'ny lafin'ny paikady izany na ny fampiarana izany any amin'ireny fonja ireny. Nanao fanadihadiana mikasika izay tsy fanajana ny zon'olombelona amin'ny fonja eto Madagasikara izay indrindra ny avy eo anivony Amnesty International ka nanao ny tatitra makasika izany izy ireo tamin'ity androany ity tao amin'ny Carleton Nanosy ary miandry ny fandraisana andraikitra avy amin'ny fitondram-panjakana mikasika izay tsy fanajana ny zon'olombelona izay fa indrindra ho an'ireo mbola tsy nandalo fitsarana. Tapitreto ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao amin'izao alina izao. Isaorana ianao tany tokantrano nanaraka izany hatramin'ny farany aorian'izao fotoana izao ary dia anaraka ny vaovao manokana ako ny candidat numéro 25 isika miaraka amin'ny Mijarasolo. Aorianan'izay ihany koa dia anaraka fandaharana manokana ny sampana fampahalalam-baovao ianao nanasana ny Andriamatoa Serge Zafimahova izay mpandrindraka be ny fampelezan-kevitry ny candidat larana 520. Ny tena kosa dia mametraka ny veloma mandra-piona ary manome fotoananao amin'ny rapitsy toy izao indray.